NG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. Manulcianoni vovó. Manulcianoni vovó. Noho ny fijaliana ateraky ny faratsiany lalana amboarin'ireo vahoaka sy ny loholon'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny alalan'ny tagnamaro ny lalana mirefy 4 kilometatra mampitoy any mananaravaratra sy sandrakady. Ezaky ny vahoaka madiodio no anaovana ny asa hoy ny loholon'ny Madagasikara. Tsy manana safidy amin'ny sakafo azo hohanina ireo mponina hoekongo tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Apatsiray. Zava-maniry antsoin'izy ireo hoe pikopiko amin'izao fotoana no sakafo any an-toerana. Misy amin'ireo raim-pianakaviana ihany koa no nandao ny tokantrano tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza raha ny fitaraina n'ireo renim-pianakaviana. Any ivelany, erisetra sy fampikasohan-tanana, ireo ny zava-niseho tao amin'ny anteny meram-pirenena tao Senegal ny farany herinandro teo. Vehivavy sy olo-bavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondrana any an-toerana no niady tamin'ny olo-bavam-bahoaka iray hafa avy amin'ny mpanohitra ka nitarika ny fikorontanana nandritra ny fivoriana tao amin'ny anteny meram-pirenena. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manolotra ny araba topoka sy topovavy tonga soindray eto anivony fotoana ny fampalalama avao eto amin'ny Kolo TV amin'ny ity aliny alahady fahefatra ny volana Desambra taona 2024 ity. Asako ampanajana topoka sy topovavy naraka ny fampalalama avao hatramin'ny farany. Ny anomboantsika zany ity alina ity dia tontolon'ny politika avy hatrany teboka maro no mila atsaraina ny mahakasika ny fanomana ny fifidianana ho an'ny taona 2024 raha nambaran'ny Front National ny antoko malagasy miaramiainga Hajo Andriananarivelo. Nadritra ny resadresaka izay nifanaovany tamin'ny mpanao gazetany Africa Presse Paris nadritra ny fandalovany tany an-toerana. Ankoatr'io ilana politika mazava sy ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny eto Madagasikara ahafahana mamaha ireo olana maro samihafa raha ny nambarany hatrany. Nadritra ny fandalovany Front National ny antoko malagasy miaramiainga atao Paris no nisy ny fanadidina izay nataon'ny mpanao gazetany Africa Presse Paris taminy mahakasika ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara amin'ny taona 2024 sy ny fitantanan-draharaham-panjakana eto amintsika. Isan'ny nanontaniany ny mpanao gazetany Africa Presse Paris taminy ohatra dia lafy ny fanomanana ny fifidianana. Nambarany tamin'izany fa hiatrika fifidianana roa lehibe i Madagasikara amin'ny taona ho avy eo, ao ny fifidianana filoham-pirenena fa eo ihany koa ny fifidianana kombinaly. Nambaran'ny Front National ny antoko malagasy miaramiainga fa efa tany amin'ny taona 2024 no nisy fanavoazana farany lisy mpifidianana ary tao anatin'ny fotoana sarotra izany teto amin'ny firenena. Tokony hifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny fanatanterahana ity fanavoazana lisy mpifidianana mandeha amin'izao fotoana izao ity ary manaraka ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny. Namafisiny ihany koa fa efa nanolo-kevitra ny antoko malagasy miaramiainga ny amin'ny tokony hanaovana ny lisy mpifidianana na ho alphanumérique ary asiana sary ny mpifidy ihany koa izany lisy mpifidianana izany ary nambarany fa azo atao tsara ny manatanteraka izany eto Madagasikara. Na izingiziny ihany koa fa tsy mbola tafapetraka mandrakandro any ny ANRCM na ny Autorité Nationale de Régulation de Communication Médiatisée zay rantsana tokony feny lafa ny serasera ary manaramaso ny asany CENI makasika izany. Isan'ny nanontaniany ny mpanao gazety avy amin'ny Africa Presse Paris ihany koa ny mahakasika ny vahaolana tokony apetraka hanesorana ny fahasairana eto Madagasikara indrindra fa ny tapany atsimon'ny nosy iny. Nanambara ny Front National ny antoko malagasy miaramiainga Hajo Andriananarivelo manoloana io fanontaniana io fa ilaina ny fametrahana fitondrana tsara tantana, fitantanana ara-toekerena sy ny fiainana andavanandro. Namafisiny fa hatramin'ny namoronana ny antoko no efa nilaza ny tenany fa tokony ho apetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba ahafahana mamaha ireo olana maro samihafa mizady eto amin'ny firenena. Ilaina ihany koa hiatrany ny Front National ny antoko malagasy miaramiainga ny fanomezan-danja ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Tokony hamafisana ihany koa ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana antsokotsoko ny iraim-pirenena ary takina ihany koa ho izy ny fananana viana mazava ho an'ny tanora mba ahafahana mamaha ny olana eto amintsika amin'izao fotoana izao.
farany isan'ny nanontaniany mpanao gazety ny Africa Presse Paris ihany koa ny mety ho hirotsahany ho fidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena na mafisiny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga fa ny kongresy nasionaly izay atao amin'ny taona 2024 no amaritra ny mety hirotsahany fidiana na hanoana antoko. Ho any amin'ny faritra vetivety anao ty vaovao manaraka ity amboarin'ireo vahoaka sy ny lolo ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga raha ary ny Rina Sidonie amin'ny alalan'ny tanamaro ny fanamboaran-dalana mirefy 430 kilometatra izay mampitohy ny Mananaravaratra sy ny commune Sandrakatsy. Ezaky ny vahoaka madidio no anaovana ity asa ity raha ny fanazavan'ny lolo. Isan'ireo lalana mampikaikaika ny vahoaka vokatry ny faharatsiny ny lalana mampitohy ny Mananaravaratra sy Sandrakatsy izay mirefy eo amin'ny 430 kilometatra eo. Efa tany amin'ny andron'ny Repoblika voalohany no nisy fanamboarana farany ity lalana ity ary potika tanteraka ny 50 isanjato izany amin'izao fotoana izao. Vokatry io fahasimbana io tsy mbola nisy ny fanarenana izay nataony mpitondra fanjakana ny fandimby ka nirotsaka antsehatra nanamboatra ity lalana ity ireo vahoaka any an-toerana amin'ny alalan'ny hetsika tagna maro izay rahan'izy ireo miasa amin'ny lolo ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga rary ny Rina Sidonie amin'ny alalan'ny angady sy antsy no anaovan'ireto vahoaka ireto ny asa fanamboarana ity lalana ity amin'izao fotoana izao. Mba mitodika amin'ny fitondram-panjakana ihany sao dia mba misy azontsika fitondram-panjakana atao fa misy vahoaka agnetsiny maro izay tegna fadiranovana agnatin'igny aksa Sandrakatsy izay volagnina heto io. Ny vahoaka nefa ny isorako manokana koa satria tsy niandry zay ataoko hoe de fitondram-panjakana zay fogna fa mba nitondra ny anjara biriky izay hitandreo fa mety efa ho ray volana angamba zay no niara-niasa ireo vahoaka jiaby magnano asa tagna maro mbola mamporisika antsika hatrany fa ny sénateur Sidonie zay voafidy agnatin'ny faritany Toamasina fa avy agnatin'ny districtny Mananara de tsy hiambohanareo na oviana na ofiana fa efa vonona atsikany iaradia ary misy zay slogan zay napetraka atsika tagny hoe raha ty na dia tsy changin alefantsika fogna raha ty madame sénateur fa hozy atsika hoe ataontsika bulldozer tratra ary trax boan-tagnana de ny porofontsika ny amin'ny masony zao tontolo zao fa rehefa mirehinatsikany de na dia sarotro karankory ary miasa de vitantsika raha ny fantatra commune miisa 10 no eo anelanelany Mananaravaratra sy Sandrakatsy ity izay isan'ireo commune mpamokatra jirofo sy lavanila be indrindra any amin'iny faritra iny natao en béton ny sasatsasany amin'ity lalana ity mba hiarovana tsy ho simba tanteraka ny fanazavana hatrany. Araka ny fanarahako tamin'ilay vahoaka ny Mananara zany le hanao lalagna igny Mananara Sandrakatsy igny rehefa vitantsika terrassement raha hitantsika zao fa hoe azontsika nefa mifantatra tsara zany le terrassement ataontsika de ataontsika ny béton de io moa zany tsisy vola vezaweza zany tsisy financement avatsy ary fa niezaky ny vahoaka ihany zany no atambatambatra eo hividianana ciment sy no enti managna jiabijiaby ka tsy voarakitry ny béton zany le lalagna rehetrarehetra le surface jiaby fa kosa misy bande déroulement no ataonay en béton mba hialagna zany am'le tomobile tsy ho afaka andeha zany le tegna le point noir jiaby zany iezahagna hoe atao en béton. Lalana maro araka izany no mila fanamboarana eto amintsika mba ahafahana mamoaka ny vokatra ireo tantsaha ka hiteraka fampandrosoana. Fa any amin'ny distrikny Ikongo indray kosa tsy manana safidy amin'ny sakafo azo hoanina ireo mponina any an-toerana any amin'ny Ikongo zany taoriny ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray zavamaniry izay antsony izy ireo hoe pikopiko no ataon'izy ireo sakafo any an-toerana ankehitriny. Zavamaniry izay mankarary ary mahafaty raha ny efa nazavany ireo mponina saingy tsy manan-tsafidy izy ireo. Misy amin'ireo raim-pianakaviana ihany koa no nandao ny tokantranony taoriny ny fandalovan'ny Rivodoza raha ny fitarenan'ireo renim-pianakaviana fa nadidiny eo amin'ny sariny Nila Khanefson. Pikopiko no iantsony ireo mponina ao amin'ny commune Ifanindry distrikany Ikongo ity hita amin'ny sary ity. Io no ataon'ny mponina sakafo any an-toerana taoriny ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray raha ny fanazavana. Tsy misy noraisina ny vokatra ary tsy vanina ihany koa fa ireo fambolena amin'izao raha ny fanazavana. Efa maro ny fianakaviany ireto olona ireto no maty vokatry ny fihinanana ity sakafo ity saingy tsy misy hoanina ary aleon'izy ireo misafidy ny hihinana izany. Io no sakafo maraina hatramin'ny hariva raha ny fanazavan'ireo mponina.
marina ny fianakavianay dia tena mampimizatsy za misy dia ta dokotera hoy dokotera ka mihina an'io anareo fa mampararika ino makay no hohany ho ahay dia mihina dia mihina matahotsy ny tenda dia mihina dia toa no hohany isanandro mitohy amin'ny atoandro mialy nde ranona pangizaha sy miditry amin'ny vava dia c'est pas midin'olona tegna sy miditry amin'ny vava za eny bangataha aminareo toa io dia hinga bahako anay dia toa no hohany io ny atsin'io zany dia hany dia foasa laha masaky dia sy hohany dariny ty fa nisy ny toy zany no hohany dia koniny fetezana anay dia sasany zany. Ankoatra ny tsy fisian'ny sakafo, nitsoaka taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ihany koa ny iray mpianakaviana tamin'ny tokantrano vitsivitsy any an-toerana. Tegna mos mana lehilahy teza iabany ty dia nilefa fako ny ravany Batsiray ary fasomaatsy ahoditra ndray maharegny any ty diahy mitenda za jiminy anay ho ao dia savoko ny sasany jity mandrovotsy lahatagny toa ny hany tegna sy manambady dia mivanitra tamy sakafo jitoa ka dia io dia bansy nanandray zao tainam-boa ny vory teroe majany tomagny rabasisy ie labany takany mofo moa sy haniny io sisy ny voly vijana mofo itoso amin'olo agny io hanfana ito sy safananazy. Sasana madio tsara ny pikipiko ary andrahoana avy eo. Arina ny rano voalohany ary andrahoana mandritra ny ray andro ity karazana sakafo ity raha ny fanazavana. Fitambin'olo isanjaton'ny malagasy nanaovana ny afrobarometra fanadidina no milaza fa tokony halalaka ny asa fanaova gazety ary tsy tokony andalo fankatavana avy amin'ny fanjakana izany. Tamin'ny fanadidina natao tamin'ny faritra 12 ny 7 ny malagasy no mangataka ny amoana ny famoahana tranga kolikoly sy ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana. Ireo no isan'ny antotanisany voaka tamin'ny fanadidina nataon'ny afrobarometra tamin'ireo faritra 13 eto Madagasikara. Dia lakany efisotra. 7 isanjaton'ny malagasy no mangataka sy milaza fa tokony ampafantarina ny vahoaka ny trangana kolikoly sy ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana. Saky ny 15 isanjaton'ny malagasy avy amin'ny faritra 13 no manaraka ny fampitam-baovao amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na ny radio raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny afrobarometra. Ny 17 isanjaton'ny malagasy no mihevitra fa tokony afaka aneo hevitra malalaka fa tsy misy sivana avy amin'ny fitondram-panjakana ny haino manjery. Ny vokatra moa zany dia milaza fa tokony afaka moka hevitra malalaka ny hainao manjery raha ny filazan'ny malagasy. Zany hoe ny fiheveran'izy ireo zany dia mahery ny 40 zany hoe 13 isanjaton'ny malagasy milaza fa eto Madagasikara malalaka ihany na malalaka tanteraka ny hainao manjery amin'ny fanapariahana sy famakafakana ny zavamisy ka tsy misy sivana na fitsapahana ataon'ny fitondram-panjakana. Kanefa 7 isanjaton'ny malagasy zany ny mahita fa tokony hanadiady tsy tapaka sy hitatitra momba ny kolikoly sy ny zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena ny hainao manjery. Tamin'ny faritra 13 teto Madagasikara no nanaovana ny fanadihadiana raha ny fanazavana ary nisy ny fiarah-miasa tamin'ny Instat tamin'ny fitsongaina ireo olona miisa 410. Tany amin'ny 13 faritra zany le izy niarahana tamin'ny Instat no nanaovana ny définition ny échantillonnage teo anivon'ny 410 ponina iran'ny Madagasikara le izy. Le izy zany ny tirage aléatoire niarahana tamin'ny Instat dia zareo no mamoaka le misy zone de dénombrement 10 any amin'le 23 régions reo dia any no maka le ménage dia tamin'ny en fonction an'le isan'ny ponina projection 2022 no nanaovany zareo an'le izy. Ratsahivina, loha hevitra miisa 3 no novelabelarina sy nanaovany afrobarometra tatitra mahakasika ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Voalohany tamin'izany ny mahakasika ny fiovan'ny toetrandro, ny toe-karena ary ny fahazahoana vaovao miaraka amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Nafahana nandrato fahalalana mahakasika ireo andinin-dalàna sy ny fitantanana ny commune ny fiofanana izay nomeny ny antoko malagasy miaramiainga ho an'ireo maniry lasaka ho ben'ny tanàna sy ny mpandrontsaina ny tanàna tao vatovavy ho ireo nandriranjara tamin'ity fampiofanana ity. Ny andiany voalohany ny farana omaly ary mbola misy ihany koa ny andiany manaraka. Ny farana omaly ny andiany voalohany tamin'ny fiofanana natolotry ny antoko malagasy miaramiainga ho an'ireo rehetra maniry ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tao amin'ny faritra vatovavy.
fiofanana nampafatarina ireo andinin-dalàna sy ny fomba fitantanana ifotony nahazoana fahalalana maro ny fionana teto hoy ireo nandray anjara tamin'izany. Fifaliana lehibe eo anay nagnatanteraka an'izao fiofanana izao. Ho anay zany dia tena feno ary ho ampenay mihitsy dia fampianarana sy fampalalana anay tamin'ity fiofanana roy andro zay. Nahampy ny fiofanana tato moa zany dia hoe ny fizaran'ny zareo sy nagnomezandreo ny pispisy madinidinika entomagnana amin'ny fitantanana findrindra ny commune zany. Zay moa tena votoatony tao dia nataon'zareo misipiriny zany ny arrêté sy ny article rehetra zany dia nitanisain'zareo tao aby ny fomba ampiasana azy. Izay tompoko ny tena nahafaly anay tamin'izay zavatra zay na ny fitantanana ny vola mikarena amin'ny commune dia nianaranay tao aby zany fa sisy sony ampimenomeno dia nanareo tao aby ny vola tamin'ny commune fa dia ara-dalàna angamba raha zay nandalo fiofanana zao angamba sisy sony angamba zany. Tsy hijanona amin'ity andehany voalohany ity izao fiofanana atolotry ny antoko malagasy miaramiainga izao. Mbola isy ny andehany faharoa sy ny fahatelo ahafahana manandratra ny tanjona napetraka ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefanana tena izy. Eo ihany koa ny fisorohana mialoha ny mety foara-pefy ataon'ireo mpitantana eny fotony noho ny tsy fahalalana na ireo antony maro samihafa. Ny fahasapan'ny malagasy miaramiainga an'izay hoe misy olona mazoto handray andraikitra amin'ny raharam-pirenena dia izay nefa ny zavatra mitranga raha sanatriaka sy voafehiny zavatra ataony. Narafa-kevitra zany ny malagasy miaramiainga fa hanampy amin'ny tsosoka amin'ireo dian'ireo. Maimaimpona ity fiofanana atolotry ny antoko malagasy miaramiainga ao vatovavy ity ary natokana ho an'ny rehetra indrindra ireo maniry rotsaka ho ben'ny tanàna na mpanolotsaina. Mila fiomanana ny fitantanana ifotony raha ny fanazavana ary tsy tokony hisy intsony ireo ben'ny tanàna na mpanolotsaina hahiditra ponja noho ny tsy fahalalana ny asa sy ny andraikitra sahaniny. Fotoana ny dokavarotra izao tompoko lasy tompoko vavy dia isiany tovety fetoloasika atao anatin'reto dokavarotra reto dia rehefa avy eo indray ary. Finday kado araroty mahazo data maimaimpony isam-bolana mandritra ny bolana tsotra fotsiny vitel MyFin Prime dia mahazo data isam-bolana be zao ianao vidiny 169 000 ariary monja tonga vaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma safidiko maitso malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Taviana tanivo ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lasy tompoko vavy dia ny tapany faharoa isan-tarantsika zany dia ny mahakasika ny tanisa ho an'ireo olona marina voamarina fa mitondra ny tsy mikaretana Covid-19 eto Madagasikara. Tafiakatra 8 sy 900 ireo olona voamarina fa mitondra ny valinaretana Covid-19 eto Madagasikara raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Nanomboka tamin'ny 20 ka hatramin'ny faharoa ny volana Desambra teo olona iray no namon'ny ainy. Miisa roa ireo marary ao anatin'ny tranga fahasarotana na ny forme grave nahitra ity fepotona ity. Ny eto anivon'ny faritra Analamangatra no ahitana tranga Covid maro anisa izay miisa 20 miisa 20 kosa ny an'ny Diana ary miisa 7 ny an'ny amin'ny faritra Vakanakaratra. Amin'ny ankapobeny samy ahitana marary ny Covid-19 koa ny faritra maro manerana ny Madagasikara.
isan'izany ny boeny any boeny izay ahitana marary miisa 4, atsinanana miisa 3, androy miisa 3, ny aomena be matsatra ambony ary atsimo andrefana ahitana marary ray avy ho an'izay olona voamarina fa mitondra ny atsimokaritana covid-19 izay. Ny tombony fankafizan'ny malagasy ny vokatra vita amin'ny rofia amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo teratany vahiny izay isany hoe mpanjifa ireo karazana vokatra vita amin'ny rofia, mirona bebe kokoa amin'ny vita malagasy ireo tanora ankehitriny. Malona izany misedra olona ireo mpanao asa tanana vita amin'ny rofia noho ny tsy fisian'ny akora fototra. Fanadidina eo amin'ny sakany fitsinokoloana. Ny tombo 700 ny fankafizan'ny malagasy ireo vokatra vita amin'ny rafia amin'izao fotoana, raha ny fanazavana ny tian'ireo mpisehatra mety akora ity. Ny poketra fampiasan'ny vehivavy amin'ny andavanandro no maro-mpanjifa, manomboka amin'ny 3 alina ariary iray amin'izany. Poketra vita amin'ny rafia izay safidy voalohany ireo mpianatra ankehitriny. Ka teo amin'ny volana Juillet eo miakatra sady betsaka koa zany mpandrifa an'izy tato ato zany izy satria lasa lamody le izy dia betsaka ny olona mandrifa azy dia surtout koa izy ataon'olona kitapo. Ohatrany hoe nataon'olona solon'ny kitapo izy zany lasa izy indray nitondran'olona kayesy. Tena liana aloha ny gasy satria lasa ny gasy indray raha mandrifa noho ny vazaha amin'izao noho ny vahiny zany dia ny gasy indray dia mpandrifa andehetana. Ankilany misedra olana ireo mpanao asa tanana. Roa taona taorian'ny valana aretina covid-19 ny korotana amin'ny fandisifana ireo akora fototra avy any amin'ny faritra samihafa teto Madagasikara tsy ampy ary niakatra amin'ny vidin'ny akora fototra raha ny fanazavana hatrany. Ile izy zany eo ihany ny akora fototra sarosarotra kely ny fitadiavana azy dia lafilafy ihany koa ny akora fototra amin'izao fotoana izao. Teo amin'ilay sehatra ny fisian'ny aretina zany tena hita hoe na lafilafy kely ny akora satria niakatra daholo ny akora dia teo koa ilay tsy afahana mifamezivezy dia nampiakatra ny vidin'izany rehetrarehetra zany. Any anana zao ny tena hakana ny akora fototra any Maivatanana. Na eo aza ny fivelaran'ny tsena anatiny. Isany andraindray ireo mpanao asa tanana malagasy hatrany ny fivelaran'ny tsenam-barotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ny fanazavana, amin'ny alalan'ireo varotra fampirantiana hatreto no ahafahana mampisongadina ireo vokatra rafia ireo. Tontolon'ny fanatanjahantena indray kosa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 500 taona nitondran'ny ceinture noire namoaka boky mikasika ny karaté do i Saint-Say Aristide. Boky izay natao anampiana ireo mpampiofana sy ny mpanabe ary ireo mpiofana eo amin'ny sehatry ny aiady ity ny fanazavana. Manana ny maizy azy ary isan'ireo firenena mibata amboara maro i Madagasikara raha misy ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja karaté. Teo amin'ny karaté kata ohatra, nahazo larana voalohany teo amin'ny fandrombahana medaly i Madagasikara nandritry ny fiadiana izay ho tompo-dakany Afrika ny taona 2020 lasa teo. Isan'ny antony mahatsara ny vokatra ny fananana ireo mpampiofana sy mpanabe, mahafehy ireo taranja samihafa misy eto amintsika. Ho an'ny karaté do manokana, namoaka boky ahafahana manampy ho fahalalan'ny mpampiofana sy mpanabe io, i Saint-Say Aristide. Ny atao karaté fotsiny aloha, c'est la voix de la main vide. Fa ny do, iny le voix iny le lalana. Karaté main vide, de voix do, samy manana ny tanjona tindreny eo. Raha ny compétition ianao de karaté compétition ataonao. Fa raha hiatrika fiainana ianao ho an'ny hiatrika fiainana ity. Entina miatrika amin'ny fiainana mihitsy. Raha tonga dia atsoroka en combat réel, fiarovan-tena zany ity. Manana ny mampiavaka azy araka izany ny karaté do. Voarakitra ao anatin'ity boky ity avokoa ireo fomba fiainana sy ny fomba fampianarana, ka ireo manana ceinture noire no tsara manana azy. Ara teknika, ny teknika ao anatin'io boky io dia na teknika zara raha ampiasaina any amin'ny dojo, na teknika tena tsy ampiasaina any amin'ny dojo mihitsy fa teknika azo atao hoe inédit, vaovao anga tsy fampiasa mihitsy kanefa tena ilaina miaro tena eo amin'ny fiainana. Ary faharoa ao anatin'ilay boky dia ny méthode pédagogique, zany hoe ny fomba fampianarana zany. Miala mahazatra misy méthode telo eto kao, dia misy le atao hoe approche intégrée, misy le atao hoe constructiviste, ary misy ny atao hoe pari escalier na zay ngamba mamora azy antanatohatra. Dia ireo méthode ireo koa zany na fomba fampianatra ireo zay mbola vitsy mpampiasa dia voizina ao anatin'ny boky ihany koa. Isan'ny fomba fiadiana malaza ny karaté ary azony rehetra atao ny miaro tena.
maro ny olona mianatra karate iarovana ny tenany ary ao ihany koa ireo manao izany anatanjahana ny vatany. Amin'ny ankapobeny fanazarantena feno ho fanampy ny fanalefahana ny ati-tsaina ary fomba iray ampitomboana ny fahaiza-manao ny aiady. Marantsika ny fampalalana avao amin'ity alina ity dia ny maresaka RS am-pirenena erisetra sy fampikasoatanana ireo no zavanisy tao amin'ny anteny miram-pirenena tao Senegal ny farany herinandro teo. Vehivavy solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondrana any an-toerana no niady tamin'ny solombavam-bahoaka iray mpanohatra ny fitondrana ka nitarika ny korontana nandritra ity fivoriana teo anivony anteny miram-pirenena tao Senegal ity. Fanadadina eo amin'ny sariny France 24. Niafara tamin'ny fifampikasoana ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka Senegalais tao amin'ny anteny miram-pirenena. Vehivavy solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondram-panjakana any an-toerana no nifamaly tamin'ny solombavam-bahoaka mpanohitra. Anton'izany tsy fanazana ny tompon'andraikitra ara-pinoana nataon'ity vehivavy solombavam-bahoaka ity araka ny fanazavana. Nandritra ny fivoriana sy ny fandaniana ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny fitsarana any an-toerana no nisehon'ny tranga. Niteraka resabiny zavaniseho izay niparitaka manerana izao tontolo izao. Ho an'ireo Senegalais, fihetsika mahamenatra izao tranga izao. Tsy voavoalohany tao amin'ny anteny miram-pirenena ny fifampikasoana ratseivony. Raha ny fampitambavao hatrany, ametraka fitoriana ity vehivavy solombavam-bahoaka ity ka ny alakamisy lasa teo no nivoaka ny fakan-kevitra sy ny fandraisana sonia iarovana ny zo sy hiady ho an'ny fikasihan-tanana ireo vehivavy. Dia izay no tompoko lasa tompoko ny tokom-pamparana ny fotoana ny fampalalama vao tamin'ity alahady alina ity. Isorako anao tany tokantrano nanaraka ny vovoantsika hatramin'ny farany. Ny rary herinandro mahafinaritra ho antsika sy rehetrarehetra, veloma tompoko lahy mandrapitafa fa tompoko vavy. Vous a présenté Ni Vavao. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.